Fa isaka ny 7 octobre no anamarena ny andro iran-tany ho an'ny Paositra na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia maneran-tany dia mbola tsy lefy laza ary mbola betsaka ny tena ilaina zany Paositra izany raha ity fanadihadiana entin'ny Baby Stéphane sy Rija Rakotoson amintsika ity. Isan'andro dia filaharana ny eto amin'ny Paositra Analakely ary saika toy izao avokoa manerana ny masoivon'ny Paositra eto Antananarivo renivohitra. Tamin'ireo olona folo nanontaniana nefa dia ny ray ihany no handefa taratasy. Amin'ny ankapobeny dia ny taratasy ifaneraserana ny mpampiasa sy ny mpiasa na ny samy orinasa na ihany koa ny taratasy fampatsiahivana ny tahirim-bola any amin'ny banky sy ireo karaza taratasy ara-panjakana. Ny ankamaroany ny taratasy kirakirainy ny Paositra amin'izao. Numéro na boîte postale daholo 1001 hatramin'ny 1800 ny valonjato zany misy amin'ny boîte postale so. Le boîte postale toy mantsy ny tena vazaha mila misy toy ny correspondance avy any ivelany reny zany tsy manaiky adressy any an-trano izy fa boîte postale tsy maintsy sokafana. Vitsy na tsy misy mihitsy aza ny mandefa taratasy fifandraisana amin'ny fianakaviana na ny namana. Mirona kokoa amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ny fifandraisan-davitra ny olon-tsotra amin'izay fifanereserana ara-pianakaviana izay. Eo ohatra ny antso telefônina sy ny SMS, ny fampiasana ny internet amin'ny alalan'ireo tambazotra sosialy toy ny Facebook. Azo heverina ho mpifaninana amin'ny Paositra ireo karazana fitaovan-tserasera vaovao marobe ireo ka mila mivoatra manaraka izany ihany koa ny Paositra raha tsy te ho faty antoka. Raha ny zava-misy hita eny amin'ny masoivon'ny Paositra Malagasy amin'izao dia efa manome tolotra marobe ho an'ny mpanjifa izy ireo. Ankoatra ny fandefasana taratasy mahazatra dia mikirakira vola toy ny banky ny Paositra Malagasy amin'izao. Fitahirizam-bola dia misy zanany 4% afaka maka vola isan'andro, afaka manao versement isan'andro, afaka mitahiry vola. Izay le tsinjo lavitra dia le tsinjo lavitra compte bloqué hitahirizam-bola dia izy 6% zana-bola hitako hoe tena tsara mihitsy le izy zany raha tena misy vola mipetraka afaka tahirizina tsara. Dia mandefa vola zay eto atoerana dia any an-dafy ihany koa. Ny taona 2019 no naleo tena ny Paositra Malagasy raha ny ankindota amin'ny Telecom teo alohan'izay. Ny fivarotana Jt na timbre no niandohany, ny tota amin'ny fandefasana taratasy sy ny entana maivana. Tsy nitsaha ny voatra tato anatin'ny 12 taona ka efa lasa orinasa ara-bola goavana manana masoivo maherin'ny 500 manerana ny Madagasikara amin'izao. Na eo aza ny fivoaran'ny teknôlôjia dia mbola tsy misy mahasolo ny Paositra araka ny tarigetrany. Tsy mbola nahaforana teknôlôjia ahafahana mandefa entana azo tsapain-tanana amin'ny alalan'ny internet ny zanak'olombelona.